Mirary soatsika ny Natura Radio. Zokiandro mampifaly manolotra ho anao Isika tsy maintsy mandroso iresahana ny fampivoarana ny maha-olona fanabeazana kristianina torohevitra ho an'ny tanora sy ny ray aman-dreny eto amin'ny Natura Radio. Faly miaraba antsika rehetra manaraka ny fandarana isika tsy maintsy mandroso. Miaraba anareo zahay fandarana larana fahatelo izy ity ao anatin'ny andiam-pandarana isika tsy maintsy mandroso. Miaraba anao zahay, miaraba ny mpiaino rehetra, miaraba ny mpanaraka ny fandarana, mpanaraka ny zokiandry, miaraba ny teknisianina izay manao ny aintsy zavatra, mampita zavatra mikalitao amintsika. Miaraba ny ray aman-dreny rehetra izay manaraka ny fandarana. Misy ray aman-dreny miteny hoe zokiandry nasaiko miaino an'ilay fandaranao mihitsy ilay zanako dia mampihetsi-po zany. Mahafinaritra aza matahotra tsika fa ezaka izahay hitahiry ny oronam-peo mba ho azon'ny tanora jerena satria matetika ny tanora tsy dia tia miaino radio fa raha miaino izy dia inona le zavatra migodigodina be ireny ny enony dia hirany ihany no enony fa ny radio fanabeazana ohatra zao dia mitondra zava-baovao ary manana tanjona anabe atsika rehetra ka isika izay miaino raha ohatra ireo zana hoe ny zanako mba tiako hainao an'ilay izy sy ny sisa dia azadino fa isaky ny alahady ariva amin'ny enina dia misy ny famerenana ny fandarantsika. Isaky ny alarobia no misy fandarana vaovao ary misy famerenana rehefa amin'ny enina ariva rehefa alahady. Ny alarobia zany amin'ny 1:20. Fandarana larana fahatelo ny androany ny loha hevitra androany dia hoe noforon'Andriamanitra hiadana isika. Noforon'Andriamanitra hiadana isika. Fanontaniana miverimberina matetika rehefa andresantsika tamin'ny heriny no hoe anao iny eto ambonin'ny tany ary tsika. Nineto ary moa tsika ity zany. Rehefa any am-piangonana dia inona nahatongavantsika ty ambonin'ny tany dia matetika miara-mamaly daholo hoe anao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia tsy diso zany. Izay teneninao eo dia marina taolo nandeha hikapaka tay ary dia na me voninahitra tsisy an'izany aho. Tena tsisy an'izany aho marina. Raha misy olona miteny aminao fa hoe misy an'izany aho dia izay hoentina ty ny Baiboly fa tsisy an'izany aho. Fa zao no tantara mitranga ao ary mihina fa mitovy daholo ny hitantsika. Nanamboatra zaridaina anankiray tsara tarehibe Andriamanitra. Nanamboatra zaridaina tsara tarehibe Andriamanitra. Ary rehefa nanamboatra ny zaridaina io izy dia nasiany ny zavatra rehetra tao. Ary tamin'izany dia tsy misy zany hoe misasatra zany fa mihinana maniry ho azy fotsiny ny olona. Raha ohatra zany ka maniry ny letsia, aleo an-tsaina le letsia miraraka le hitanareo le fa eo ambany eo mihitsy le izy. Dia raha ny ankizy kely ary afaka mijoro fotsiny na matory dia maka an'le izy. Tsika eto Antananarivo tsy mahazo an-tsaina an'izany fa rehefa any amin'ny faritany dia mahita an'izany hoe hoay zany izy miraraka fotsiny. Ohatr'izay koa na ny manga na ny papay. Aleo an-tsaina fa zavatra izay no manin'Andriamanitra mialoha daholo ny zavatra rehetra dia izay vao namorona antsika olombelona izy. Raha mitady ao anatin'ny Baiboly zany ianao tsisy an'izany hoe ary dia namorona an'Andriamanitra namorona olombelona Andriamanitra ary dia nataony tsara zany. Dia rehefa avy eo zany fa vitsy izay dia tapotra ny famoronana. Dia aleo an-tsaina zany hoe iny zany raha zokiandry noforon'Andriamanitra. Iny zany izy mitsingalabangidina eran'ny abakabaka eny izy zany makary dia makary dia makary. Dia indraindray izy miongana dia indraindray izy hoentina miakatra dia ohatra tafidina ambany indray dia tsy nge vaeveny izy zany noforonina. Dia rehefa miteny izy
de miteny zany le ny fironona hoe narazoky andro hoe jehova andriamanitra ray io de ao anaty tsara moa zany moa ny amiko ty tena maly ve andriamanitra hoe zaralara ny fironoko inona indray nitadiaviny lahy tsisy an'izany ao amin'ny baiboly jereo ny anareo raha misy azany fa tsisy an'izany ny anay de ninoninona na any anatin'ny fitehirizana lahatsoratra ny tatsinanana indrindra na ny boudisme ary tsisy an'izany any raha mijery ianao any amin'ny soratry ny tabilao vita amin'ny tanimanga tany amin'ny Mesopotamia tsisy an'izany any fa namorona an'Andriamanitra atsika dia ahoana ozy ianao tena ho ampidanina tena hoe ho ampidanina inona hono namorona antsika ry papa zay mihitsy ho ampidanina no fironona ho ampidanina isika raha ohatra ianao misalasala amin'ny zavatra teneniko izany dia alaiva-tsainy ty ohatra anankiray ty ianareo mivady a dia niteraka rehefa nivady ianareo a dia naniry zaza dia nataonareo zay tandrifinareo sy zay endrik'Andriamanitra tany a dia nahazo zaza anankiray nareo dia tinga naforona zaza anankiray ianareo dia ny zanakareo ve rehefa anontaniana hoe ina ny antony niterahanareo an'ireo zaza ireo dia amaly ve nareo mivady ka ny antony niterahako an'io zaza io mantsy dia zao tsy ampy mantsy le mpanampy ato aminay dia ozy izay hoe andao ampiana ray ny zaza fa mba ho ampiriatina dia ho ampijalijaliana dia asaina manao raharaha be dia raha vao tsy mety manao raharaha dia tsy omena hanina na koa hoe ny antony niterahanay mivady mantsy dia zahay mangina loatra ka dia natao hirahira mantsy ny antony niterahanay anazy io dia ary ravina izy io manambady tsy mahazo manambady zany io fa natao hirahira ho anay ihany io ka ampifalifaly anay ihany io tsisy ray aman-dreny anao an'izany azonao hoe zany tiako tenena zany isika zay namboarin'Andriamanitra zay atsoina ny fitenenana ihany koa hoe zanak'Andriamanitra isika singa avy ao amin'Andriamanitra koa izy ny fitenenana hafa any amin'ny testamenta vaovao moa dia zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra zany tsika dia rehefa namorona zanaka isika amin'ny maha olombelona tsika ary olombelona fiteniny Kristy moa dia hoe ianareo zay ratsy ary satria ny ratsy tsika niova amin'ny fisainantsika fa zao ataontsika izao averina any an-doharano isika hiverina an'ilay fisainana voalohany no arianantsika itsika ary olombelona mahafantatra hoe ty zanako meko sakafo ny zanako ampitafiako ny zanako arovako amin'ny olona mampijaly azy ny zanako tsy alaiko baraka amin'ny olona zay mamenatra azy ny zanako olombelona isika manao an'izany fa ndraindray koa aloha dia misy ray aman-dreny adaladaly mahavita miteny mihitsy izy hoe zany nahitanao masoandro dia mampiteteny fa angala isy nangataka hoe mba ataovy mahita an'izany masoandro zany hoe sary dada sineny tsisy zanaka naniry an'izany tsy nisy mihitsy hoe dia niteny Adamaseva tamin'Andriamanitra hoe mba amboary hoe zahay mba firono rangazy efa zay mbola tsy misy tsisy an'izany fa matoa zany isika nanaiky niteraka matoa Andriamanitra nanaiky ny manamboatra antsika dia andraiky ny samirery isika tompony andraikitra feno amin'ny fiainantsika izy ary ny antony amoronany antsika dia no ampiadanina ary ny zavatra rehetra dia voalahatra meloha mba hiadanantsika sa tsy marina zany ndahoary aloha asiana hira kely nanome izao andro anio izao afanay mifaly itera sy laza mandraky izay no indro atolotray mankasitraka anao izay rirae ny fosiny
misaina sy fana isoranay mandraky zae nianaranao ry tompoty nanome izao andro nio zao afanay mifaly itera sy laza mandraky zae no indro atolotray mankasitrakanao izahay riray egny fosy misaina sy fanay misaotra misaotre misaotra vedare nanorona mpianatre nanome nilakile fanalaity paradise nomenao anay fisaonana nalikise no indro atolotray misaotra misaotre misaotra vedare nanorona mpianatre nanome nilakile fanalaity paradise nomenao anay fisaonana nalikise no indro atolotray Vivire tianao Kristy amseza fianjanana volamena efa mendrika anao izany ifiadananao no mba hirine irotsaka aminay mba tsisy diso anjare ho aminay tsiraray misaotra misaotre misaotra vedare nanorona mpianatre nanome nilakile fanalaity paradise nomenao anay fisaonana nalikise no indro atolotray misaotra misaotre misaotra vedare nanorona mpianatre nanome nilakile fanalaity paradise nomenao anay fisaonana nalikise no indro atolotray mahafinaritra ny hira raha tsy misy manoro sy mampianatra tokoa tsika dia tsy mahalala raha tsy misy manoro sy mampianatra ihany koa tsika dia tsy mahatsy ahy fa ho antsika izay kivikivy amin'ny fiainana ho antsika izay ataontsika hoe nieritreritra taloha fa dia hoe ohatrany hoe dia afo be mihitsy ny nanaovan'Andriamanitra nyity planeta ity hoe dia tena afo be tady ity fa tsy izany resaka momba ny atodoantsika any fandarantsika fahadimy fahaenina any dia hazava aminao ny antony hanazavako an'izao rehetra rehetra izao amin'izao fiandohan'ny fandarantsika isika tsy maintsy mandroso izao anao ohatra ihany misy miteny fa rehefa mandritra ny zanaka dia tsy maintsy fahaizana dia marina izany fa teneniko atsika tsy mbola nisy an'izany hoe naditra ny zanaka dia tsy nampitafiana tsy misy hoe ary zanaka iza moa iny le tsy mikoloto mandeha mianatra sady tsy miakanjo iny
de zanak ihanyny iny de fa maninona de antanina dadasama de maditrako maditra de nangatakafitafiana de tsy namenay fa maditra de tsy mbola nisy koa ray aman-dreny rehefa nalain'ny olona baraka ny zanany ka tsy narovany obedy foana le zaza raha diso fa be de any an-trano rehefa maresaka manokana amin'ny zanany izy de miteny hoe zao ny tsy mety fa rehefa omasin'ny olona kosa de arovany foana ny zanany ny antony no finoan'Andriamanitra iadana isika tantara amin'ny Genesis manomboka miteny reritsika ao an-trano ao zao hoe ao anary zany le hoe manomboka mijery baiboly amin'izay tsika io ao anary zany le hoe natsymboan'ny tavanao ny hinananao ny olombelona de nomen'Andriamanitra safidy amin'ny teny frantsay hoe libre arbitre ny antony koa de zao Andriamanitra ihany koa de manana ny antsoina hoe libre arbitre ary raha nanaraka mifandarantsika tamin'ny heriny ianao de ho azonao an-tsaina fa sanganasany isika zay option rehetrarehetra raha ohatra ka telefona de zay option rehetrarehetra tao aminy de ny zanona ampidirina tamintsika daholo ary ny application sy ny logiciel rehetra tao aminy de nampidiriny amintsika daholo fa matetika efa simba le telefona vao hitan'ny tompony ary nisy antika itato ary misy fanaovana an'izao ka ity de zao no atao zoky andro zao le hoe atao zay amoazana andreny mba tonga atsika mba tsy efa hofeny fitopolo taona hoe taiza ary zany ny tsisina mpianatra taiza ary zany ny tsisina noro hoe misy an'izany kay atao anatiko ato fa teneniko atsika ao soatra masina be dehibe amin'izay le adevitra be hoe taty amin'ity tany ity no azahoanareo no ahitanareo fahoriana zany le ao amin'ny soatra masina ary miezaka amin'ny teny baiboly foana ny antony manana anjara ngeza be amin'ny fampandrosoana n'ity fireneny ity ny kristianina ary manana andraikitra lehibe amin'ny fahorian'ity fireneny ity ny kristianina de ho teneniko amintsika raha misy miteny aminao ve hoe ao anatin'ny vary no ahitanareo akotry de midika ve zany fa akotry daholo ny ao anatin'le sahafo ao midika an'izany mety hisy fahoriana tokoa ny fiainanao mety hisy fahoriana fa tsy normal raha kosa raha ohatra ka de fahoriana foana ny ainanao nanomboka tamin'nahatserovanao tena tamin'ny andro 72 ka hatramin'izao efa roa amby 10 taona zao ianao de mbola fahoriana ihany misy ty ten'Andriamanitra miteny hoe ianareo mpianatro de tsy maintsy mitondra ny azy fijaliana raha tsy zany de tsy mpianatro izy marina zany fa raha hatramin'ny mbola kely ka hatramin'izao kosa ianao no mitondra azy fijaliana tsy normal zany ianao hoe nahita ao anatin'ny baiboly ao hoe dia niteny Jesosy hoe mba tazomy kely ty azy fijalianako ty fa hampianatra na hoe ary izy de mitondra azy fijaliana foana ary nisy toerana fasiana azy fijaliana teo amin'ny sambo kely place fixa azy fijaliana misy miteny ary rehefa atory izy dia napetrany aloha ny azy fijaliana tsy isy an'izany Jesosy nitondra azy fijaliana hatramin'ny mbola kely ka hatramin'ny fa antitra zany tsy isy an'izany ary tsy normal zany fa raha isainao ny ora raha isaitsika ny fotoana zay nilanjany Jesosy ny azy fijaliana ora vitsy ihany tsisy ray andro akory ary nenazy ary raha mijery ny tantara ary ianao mbola nisy nanampy ary izy nitondra an'le izy raha ngatya mbola nisy nanampy izy nitondra an'le azy fijaliana midika an'izany amboary mihitsy ny fomba fijerinao sy ny fisainanao raha ohatra ianao mpitondra olona nampanabe tena esory amin'izay zany toetsainy zany hoe de atao hidiran'andro eto foana tsika de miaritraritra mijalijaly eto foana tsika satria izay ny sitrapon'Andriamanitra ao atsika tsy atopoko tsy sitrapon'Andriamanitra topoko ny ijaliantsika ohatra zao tsy sitrapon'Andriamanitra fa ny fitondrana azy fijaliana de misy tokoa fa raha mandritra ny fiainanao ray manontolo de azy fijaliana foana mieritrereta fa tsy normal zany aza manaiky an'izany aza manaiky an'izany tenena mihitsy ny vatanao sy ny tenanao hoe ts ok zay mifilanjana anyity efa vita kosa ny anjarako amin'ity fa noforonon'Andriamanitra iadana sy ho samatra ny olombelona fa tsy nandany andro namorona izy raha ijalijaly fotsiny eto natao misy olona mieritreritra ihany koa hoe ho testena ho ny Andriamanitra ny olombelona de ho testena ho zany tsika de zay mivoaka tafavelona amin'le izy moa zany tafavoaka velana tafavoaka maty tsy haiko tsao moa zany fa mbola misy fanahy mbola misy nofo mbola misy karazana vatana be dehibe
dia alay voatsaina hoe Andriamanitra andany andro itestanao, Andriamanitra any amin'ny fahefany any a sy ny zavatra ataony ihany dia hoe andeha hitesta ny zokiandry aloha. Fa izy ianao nandanian'Andriamanitra fotoana sekondra hoe adiniko ny testan'ilay zokiandry nandritra ny 20 taona. Azontsika hoe zany resahako zany, Andriamanitra tsy ratsy toetra ohatr' izany. Ny mpampianatra ny tian'izany mitesta zany, ny lehibe amin'ny orinasa ny tian'izany mitesta sy mitsapo zany, ny olona zay efa ratsy saina amin'ny fiainana ny tian'izany mitestatesta toetran'olona zany vao mifankaty, mailomailo ohatr' izany. Fa tsy zany Andriamanitra, tsy zany Andriamanitra. Tsy haiko raha azonao zany teosantsika dia ahoana ary zany ty za nge misy fitsapana mandalo amin'ny fiainana. Eny misy fitsapana nge mandalo amin'ny fiainana, mandalo amin'ny fiainana, fa tsy nidika akory zany fa hoe ny antony natongavanao te ambony tany dia ho tsapatsapaina. Andany andro hitsapatsapanao ahoana moa Andriamanitra, ka raha tsisy atao izy ko. Noho izany amboary mihitsy ny fomba fijery. Tianao zany fomba fijery zany dia atao fomba fijerinao zany. Rehefa tsy tianao zany voza hoe aloha ihany ale mampalahelo kely sy le mihina mifatoko eto, dia tsy maninona fa efa safidiny ianao zany. Fa efa mahalala ianao zay dia afaka miteny amin'izay ianao amin'ny tenanao hoe tonga kosa rangaha ny fotoan'andro soa koa, tonga amin'izay rangaha ny fotoan'andro soa koa, fa azoko amin'izay kely izy. Da ranga antsika manome tsinan'Andriamanitra. Ny fiainantsika efa naperaka Andriamanitra amintsika. Teny ndray tsika manome tsinan'Andriamanitra, efa nomena an'izany hoe safidy zany itsika. Misafidy ianao ny tsy hanatra lesona, avy eo na tsy afa-panadinana. Dia ozy indray ianao miangatra rangaha Andriamanitra, safidinao tsy mianatra lesonako. Eny ankalamanjana be eny ianao anaty tsena vory olona sy feno mpangarom-paosy ianao no milalao telefonina haut de gamme, lasan'ny olona ny entana, dia miangatra ho ny Andriamanitra, miangatra ho ny Andriamanitra. Fa manatsafidy foana ny olona. Ny sasany efa fantan'izao fa lehilahy zay mampijaly vehivavy io, nataontsika hoe nare zany le tao an-tanàna taloha, misy tao an-tanàna tamin'izay mbola kely dia misy tanora maromaro nalaza tamin'izany ny kickboxing, ry Van Damme. Fa ry zalahy enjana, fa mpanao kiky ry zalahy tamin'izany, fa tia miady zany. Ary rehefa miady zany dia tsy maintsy mandresy, ary dia tena fafinaretan'ny ankizy kely ohatranay tamin'izany mihitsy berarakivo ny mijery ny entraînement sy ny adiny zalahy rehefa eo an-tanàna tao 67 tao. Dia mahagaga moa fa taratara amin'izareo daholo ny vehivavy rehetra lehibe tamin'izany, zay mbola kely dia nanambady. Misy vehivavy anankiray nanambady ny anankiray tamin'izareo. Aty aoriana amin'izay mifanena aminazy ianao, zokiandro tadidika ianao, mbola kely ohatry ny ty ianao ohatrao. Jerena manao solonify le vehivavy dia ny diany tare mbola misy mangana, dia fa maninona ho any tarehan'izay mangana nga marary fo, satria eo maso eo rehefa marary fo indray misy mangana eo ambany eo. Sao izy fa ianona nge mamono hoe zao dia mitomany eo izy, zao dakany fosazeny tsy haiko moa zany fosazeny zany ohatrany ahoana, ataony an'izao ataony prise dia ao an-tsaiko any zala malahelo fotsiny, mampalahelo izy, mampalahelo ianao, mampalahelo ty ramatoa ty, mampalahelo ty namako taloha ty. Fa rehefa lasa saiko zay vetsy kefa hita amin'izany ny anaran'le olona teo, zany no ainy ka rehefa tsisy hodaroana sy atao prise sy atao fosazy ary izy ka tsy miova toetra amin'le ty miadiady io, ka tsy hainao ve ianao taony an'izany eo, dia inona moa ny idiran'Andriamanitra amin'izany? Dia miangatra ho Andriamanitra. Izany marina mihitsy le tenen'ny Soatra Masina hoe nataon'ny olona ny masimba ny alehany ka amin'Andriamanitra ny sosotra ny fony. Iverenantsika le lasa lavitra zany, fa iverenantsika ihany le lohahevitritsika hoe Andriamanitra dia namorona antsika mba hiadana. Any amin'ny Genesis eo amin'ilay akaiky kely eo ary dia misy an'le hoe ary dia natsembohan'ny tavanao no hihinananao. Mamahala mihitsy ny anay ato ny teknisiana. Dia mitsemboka tokoa tsika, mitsemboka raha olombelona, mitsemboka ny Afrikana, mitsemboka amin'ny Malagasy, mitsemboka tsika. Fa za miteny aminao, tsy milaza mihitsy le hoe ary ny atsembohan'ny tavanao isan'andro ny hinananao, na hoe ny atsembohan'ny tavanao mandritra ny adiny valo ny hinananao, tsy izany le voasoratra ao, fa ny atsembohan'ny tavanao fotsiny ny hinananao.
nydika an'izany de zao aza atao zany ny mitsemboka ray volana de mihinana ray volana, mitsemboka ray volana de mihinana heri-taona, mitsemboka herinandro de mihinana heri-taona, ary mitsemboka fefakadiny de mihinana mandra-pahafaty raha tena mahay ianao, raha tena mahay ianao. Ahoana misy mipika kely ve ao anatin'ny saina? Tokony zatra manao hoe pika kely ao anatin'ny saintsika eo, maron'izany satria ny akamaroan'ny olona amin'izao fiainantsika izao zay tena miasa vatana indrindra no mahantra, ireo zay tena miasa vatana indrindra no mahantra, ary zay mafiasa indrindra ny kely karama. Mampalahelo angela izy any anaty orinasa any a de ny mpanao sonimy be karama, fa lay tena mibata entana maninona ino ny kely karama, lay tena mitsemboka. Noho izany a diso zany letreretintsika hoe mila mitsemboka tena adiny 8 isan'andro zay vao mahazo karama, vao mivelona, tsy zany fa mila mampiasa teknika ianao. Mety ho tsemboka adiny 2 ianao isan'andro, mety ho tsemboka herinandro ianao de milamina ianao ray volana, mety hitsemboka ray volana ianao de milamina ianao heri-taona, mety hitsemboka heri-taona ianao na 10 taona de milamina ianao mandra-pahafatinao. Ho resantsika amin'ny fandaharantsika daholo zany, fa zany rehetrarehetra zany mampandroso antsika. Toe-tsaina tsy maintsy hovaintsika, toe-tsaina tsy maintsy hovaintsika, tsy maintsy hovaina ny zavatra zay ao anatin'ny lohantsika eo, satria teneniko antsika manana andraikitra lehibe amin'ny fahoriantsika malagasy ny kristiana, ary manana adidy lehibe amin'ny fanavotana an'ity firenentsika ity isika kristiana. Noho izany andao mandroso, isika tsy maintsy mandroso sao mafimafy ihany, mafimafy ihany le izy. Raha sitrapona retsika zao de misy te adevitra be, misy tena ite mitsy za te efa teanao fasafasy amin'izao kiandro, ina anaovako fasafasy aminao, ndany ianao sy ny fahorinao any. Ozy ianao hoe za ranga te hitsemboka mandra-pahafaty de ndanako, za ranga ny antonaterahako aty de ho testena mandra-pahafaty ndanako. Inona andraiseko lahatra anao amin'izany hoe tsy manina to de resinareo resy tompoko any resy zay evitreritrao de marina avokoa, fa ny antony anaovako an'ity fandarany ity de mba hisy fahamarinana vaovao mampandroso kokoa. Narefa tsy le fahorina tsy leo gidragidra ve, tsy leo fahantrana ve, de andao ariko, andao mba hijery fijery vaovao tsika, andao hanavao fisainantsika efa ela koa zay nivavahana zay, andao ampiasaina amin'izay ty soratra masina efa hay ty mba hampandroso antsika rehetrarehetra. Mame fotoananao amin'ny herin'ny toy izay indray iresaka momba mifampandrosona ihany tsika amin'ny herin'ny toy izao tsika de iresaka ny andraikitry ny kristianina na tonga ny fahantrana aty Afrika. Zokiandro mampifaly manolotra ho anao, isika tsy maintsy mandroso, iresana ny fampivoarana ny maha-olona, fanabeazana kristianina, torohevitra ho an'ny tanora sy ny ray aman-dreny. eto amin'ny Natura Radio.